mitsatra ny misaotra an'Andriamanitra isika no zao fahavelomana nomena antsika izao. Tena fahasoavana be ho antsika mihitsy zany. Noho izany ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra. Raha mino anao fa izy no tompo ny fiainanao ary miantoka ny fahavelomanao eto ambony tany. Ataovy ny fisaorana. Mbola misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika no zao fafahana manaraka fandarana zay karakarainay fiangonana Refy izao. Matoa ianao tojo an'izao fandarana izao amty hariva ity, satria misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra hitondrana anao androany. Noho izany ataovy ihany koa ny fisaorana. Ho manokana moa tsy mitsatra ny mampaheranareo foanao, fa fitaovana avy amin'Andriamanitra entiny mamonjy sy manasitrana ary manafaka sy mita ny olona ity fandarana zay karakarainay ity. Tsy vitsy tamin'ireo olona nandre ny fampianarana nentinay no efa natsapa ny famarinana zany teo amin'ny fiainana. Inoko fa tsy miova amin'izany Jesosy, ka zay efa nataony tamin'ny hafa dia mbola azo natao ihany koa ary ho ataony amin'ireo olona misy mangetetan'Andriamanitra. Manarak'izany manolotra ny araba ho anareo ihany koa ao amin'ity andro anio ity. Ka ny afatrapetrako dia izao: aoko vonina tsara ianao ny aino ny fampianarana entiko anareo. Fa mielon'ny rosoana amin'izany dia mbola hanokana fotoana hanaovana vavaka aloha isika, angataka amin'ny tompo isika mba ho eo amintsika hatrany ny famindrapon'Andriamanitra, ka ho fahasoavana lehibe ho antsika tokoa ity fandarana ity izy ho afatra entiko androany izao. Aondreo lohanao, andao hivavakantsika tompoko. Ary raha marary ianao dia miomana ihany koa fa hositranin'Andriamanitra ianao ao anaty fotoana andrenesanao zao afatra izao. Dia amonjy anao zay manana olana ihany koa izy, vita an'izany ary te aneo an'izany eo amin'ny fiainanao izy. Hivavaka isika. Ranay eo, misaotra sy mankasitraka anao zahay no zao fahavelomana nomenao anay izao. Misaotra ihany koa ny amin'ny fitantananao ka afaka mandre ny afatra zay afatra manokana nataonao ho anay. Androany aza asehoany herinao, mpanasitrana ianao, mpamaolana ianao, mpitondra fitahiana ianao, mpitondra fiainana mahafinaritra ho anay zanak'olombelona ianao. Jesosy Kristy zanakao no efa nataony fototra ahafahanao maneho an'izany rehetra zany eo amin'ny fiainanay. Ka dia petraka ampiaratananao ty fotoana androany ity Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary tompoko, ataoko fa efa vonina tsara indray ianareo ny anaraka ny fampianarana entiko amin'ity hariva ity. Resaka aminareo mikasika any amin'ny vavaka aho amin'ity hariva ity. Ny vavaka resako eto dia ilay fotoana atokana iresana amin'Andriamanitra. Mila miresaka amin'Andriamanitra mpahary azy ny olombelona, satria azo resana tsara mihitsy ny tompo'Andriamanitra. Marina fa Andriamanitra izy, marina fa olombelona mitafinosy ratsika, kanefa efa nanaiky Andriamanitra fa azo ifampiresana tsara mihitsy izy. Raha mino fisiny ianao ary anisan'ireo olona te ahita ny heriny ianao dia izao: mila manokana fotoana anaovana vavaka amin'Andriamanitra ianao ary tokony ataonao fiainana mihitsy ilay izy. Ho manokana izao tena mino fisiny aho ary resy lahatra ny amin'ny herin'Andriamanitra sy fomba fiasana. Efa nahita fiasan'Andriamanitra magaga tao anaty izay taona maro nanompoako azy zay aho. Noho izany hatramin'izao dia mbola ataoko ho zava-dehibe sy fiainana ny manao vavaka amin'Andriamanitra isan'andro. Maniry aho mba ho takizany akoa ianareo zay manaraka zao fandarana izao. Raha ny voalaza amin'ny Baiboly sy zay efa niainako matsy no ambara dia tsy mitovy mihitsy ny toepanahin'ny olona. Dia ny toepanahin'ny olona manokana fotoana anaovana vavaka isan'andro sy ny toepanahin'ny olona tsy miaina amin'izany mihitsy. Tsy mitovy takizany koa ny fiafaran'ny fiainan'ilay olona. Hafa mihitsy ny fiainan'ny olona sy ny fiafaran'ny olona mazoto manao vavaka amin'Andriamanitra. Noho izany mampirisika anao sahady aho ny hanokana fotoana anaovana vavaka amin'Andriamanitra. Tsy mba mahafaly sy mahafinaritra anao ve hoe ianao olombelona mpanota, kanefa eken'Andriamanitra fa afaka miresaka aminy amin'ny fotoana rehetra
tsy mba mampahiranao ve ny mieritreritra zany tompoko sa salatria noho ny famatorany devoly na noho ny asany de nafeny devoly taminao ny mazava-dehibe ny fanaovana vavaka to amin'ny devoly ianao mba tsy eritreritra ny anao vavaka amin'Andriamanitra isan'andro amaky baiboly azy isika koa raha misy baiboly eny aminao eny aminareo de sokafy ao bokyny Daniela misy tantara tak'izao ao Daniela toko fahenina 9:1 no ovakitsika toy zao ny voalazao no ny fantatry Daniela fa efa voisiny iny didy de nakao an-tranony izy ary ny varavarankely ny tranony ambony nanandrify any Jerosalema de ny voa koa telo isan'andro no nandoalika ka ny vavaka sy saotra an'Andriamanitra ny saotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanao ny hatramin'ny taloha zany averiko vakiny no fantatry Daniela fa efa hoisiny didy de nakao an-tranony izy ary ny varavarankely ny tranony ambony nanandrify any Jerosalema de ny voa koa intelo isan'andro koa intelo isan'andro no nandoalika ka ny vavaka sy saotra teo anatrehan'Andriamaniny izy satria fanao ny hatramin'ny taloha zany eno tsara zao fanazavana entiko zao araka voalaza baiboly lay Andriamanitra anariny lanitra sy ny tany lay Andriamanitra tompo zao rehetra zao lay Andriamanitra anaratsika zanak'olombelona lay Andriamanitra voalaza fa rainy Jesosy Kristy ary rain'ireo olona zay nino sy nandray an Jesosy ho ao anatiny araka voalaza baiboly azo resana tsara ny tomp'Andriamanitra ary afaka miainy ny vavaka ataon'ny olona ihany koa izy tena izany arabaky teny ny tomp'Andriamanitra noho izany mitonanao ao ny anao vavaka amin'Andriamanitra manompoka androany ny antony amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra de mila olona manompo azy amin'ny alalan'ny vavaka ny tomp'Andriamanitra tsy voatery fangatahana foana na fitarainana foana no atao rehefa manao vavaka ianao fa manao vavaka ianao ho fanompona an'Andriamanitra sy ho fiankofana ary ho fiderana azy ao amin'ny bokyny Lioka toko 2 zao 9:telopolo sy 7:telopolo de ahitana vehivavy iray efa lehibe be taona ny nataony nanao vavaka tamin'Andriamanitra tao amin'ny kajany 10 foana izy ho fanompona an'Andriamanitra toy zao ny voasoratra eno tsara ke ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana zanaky Fanuela avy tamin'ny firenen'ny Asera efa antim-panahy koa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorian'ny na Virginia azy ary efa mpitondra-tena tokony ho 4 taona izy ary tsy niala tao kiatrany 10 izy fa nanompo tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana andro amanalina ary no niditra tamin'izany oro zany izy de saotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema mazava voasoratra mitady olona anao vavaka ho fampona tahaka zany mihitsy ny tomp'Andriamanitra am'izao vaninandro zao tiany ho am'izany ianao zay mandre an'izao afatra izao tian'Andriamanitra mba hanompo azy amin'ny fivavahana tahaka zany ianao tompoko ankoatr'izany mitady olona anao vavaka amin'ny anko ny tompo ho fiankinana aminy satria manana olana le olona anisan'ny mahafaly an'Andriamanitra ny mahita olona tahaka zany no antony natoka an'Andriamanitra nampitondra zao faminaniany zao tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany araka volaza mpaminany Jeremia tsy vitany hoe miainy ny vavaka ataon'ny olona fotsiny io Andriamanitra io fa mamaly ny vavaka atao mihitsy izy ary manefa fanirian'ny olona ihany koa rehefa mangataka zavatra aminy araka sitrapony le olona ary afaka ny manome zavatra mihoatra no zay nangatan'le olona mihitsy aza Andriamanitra tian'Andriamanitra iankina amin'ny olona amin'ny alalan'ny vavaka aoka fantatrao fa afaka manao zavatra tsy noeritreretinao mihitsy ny tomp'Andriamanitra rehefa manao vavaka aminy ianao toy zao ny voalaza ao amin'ny Jeremia 3:7 hoy Andriamanitra atsoy eo de ho valika ianao isy Andriamanitra tsy toy no miteny eto ka ampisehoko zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy fantatrao manamafy an'izany ny voalaza amin'ny Efesana 4:20 eno tsara ke ny voasoratra
ary ho an'izay mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra no zay rehetra angatantsika na iverintsika azy araky ny hery zay miasa ato amintsika mahay manao mihoatra no zay zavatra rehetra eritreretintsika Andriamanitra fa ankoatr'izany koa mbola milasa baiboly any bokin'ny Hebreo toko vola 9 fa mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy izy mino afa mazava aminao zay voalazay mihaino ny vavaka sy mamaly ny vavaka ataon'ny olona mitady azy ny tompo Andriamanitra tsy to ary afaka ny manome mihoatra no zay no heverin'le olona ho azy mihitsy aza izy ambony zany mpamaly soa ande olona mazoto mitady azy Andriamanitra zany hoe ho avan'Andriamanitra manokany re olona zay tena mitady an'Andriamanitra mifondro rehetra amin'ny alalan'ny vavaka atao noho izany mitonanao aho ny ino fa izany tokoa ny tompo Andriamanitra tsy to mitonanao aho ny anana finoana fa izany tokoa ny tompo Andriamanitra tsy to ary mitonanao mihitsy aho ny anao pratika zany hoe anao vavaka amin'Andriamanitra isan'andro manomboka am'izao ora andrenesanao ahy izao miandro anao am'izany ny tompo Andriamanitra raha ohatra mino tokoa ianao fa misy io Andriamanitra lazaiko aminao io ary raha ohatra ihako ka mino anao fa marina izao afatra hitako zao de ataovy ny vavaka amin'Andriamanitra ary ataovy isan'andro mihitsy ary ataovy amin'ny fo ary arao finoana ny pratika an'le tanako anao zany de izao manova vavaka ianao fiderana sy ho fiankofanao amin'Andriamanitra satria mino fisiny ianao mitady olona ho am'izany ny tompo Andriamanitra eto eo amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataonao ny olana rehetra mahazo anao na olana kely io na olana lehibe io tanterao eo mpandoliana mihitsy ny vavaka ataonao zany tompoko eto anatren'Andriamanitra zany olana zany fa iananao sy amaly anao amin'ny fomba makaka ny tompo Andriamanitra tsy toa eto amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataonao ihako ny fanirinao rehetra inona avy ny zavatra irinao ataon'Andriamanitra aminao amin'ny tetony ity eto an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany marobe mihitsy ireo tantara anaty baiboly no manamarina zany tompoko ijoroky vavolombelona aminareo mpanaraka fandarana fa atao anatin'ny taona maromaro na kristianina sy na mpanompon'Andriamanitra no nahitako sy natsapako fa tena zany tokoa io Andriamanitra tompo zao rehetra zao io naseho ny amihitsy fa tena Andriamanitra rain'ny olona rehetra zay mino azy izy ary Andriamanitra natao ivavahana sy ankihinana amin'ny zavatra rehetra ihany koa izy ohatra anankiray etiko manamarina izany tantaran'i Daniela andao averina fakina le efa no vakina taminareo tery aloha Daniela toko 19 toy zao voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy no fantatry Daniela fa efa vosiny ny didy dia nakao an-tranon'izy ary nivaravarankely ny tranony ambony nanandrifany Jerosalema dia ny vo koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy sotra an'Andriamanitra izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany araky ny voalaza bokin'ny Daniela nandalo olana faran'izay mafy be mihitsy Daniela lehilan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany tsy zany mantsy fa nisy didina voaka milaza fa tsy mahazo manao vavaka na fakatahana na amin'iza na amin'iza ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany afa-tsy amin'ny mpanjaka irery ihany ao anatin'ny 30 andro de tsy misy mahazo manao fakatahana afa-tsy amin'ny mpanjaka irery ihany eny na ny manao vavaka amin'Andriamanitra zay vavanao azy de tsy azo atao mihitsy fa zay mandika izany de tsy maintsy atsipy ao anaty lavaka misy liona zay no sazy omena azy ama olon'Andriamanitra ny Daniela nefa tena sarotra amin'ny anaraka an'izany didy mpanjaka izany atsanao zany mihitsy izy aleo no maty toy zay manota amin'Andriamanitra tsy to fady azy ny manao vavaka na fakatahana amin'ny hafa afa-tsy amin'Andriamanitra tsy to irery ihany tsy niafina tamin'Andriamanitra niadina trean'ny Daniela tsy niafina tamin'Andriamanitra ihany koa ny te-panahy sy ny finoana nananan'ny Daniela tena nafaly an'Andriamanitra ny nahitany Daniela manana fiainana manome voninahitran'Andriamanitra tak'izany engane ka mba ho toy zany ihany koa isika kristianina amin'izao taonjato 120 sy taona 7 misy atsika izao
ho kristiana matoky, ho kristiana vavolombelona, ary ho kristiana mitoetra tsara ho an'Andriamanitra mandrakariva isika. Rehefa tsy nakatoa an'ilay didy napelaka mpanjaka aza Daniela, dia tsy maintsy nampiarina taminy ny lalàna. Tsy maintsy atsipy ao anaty lavaka misy liona Daniela. Fa zao anefa zava-nisy tam'izany, talohany nanimpahaza anazy tao anaty lavaka misy liona, de inona ho ianao no nataony Daniela? Tatahaka ny ahoana nitoetrany Daniela tam'izany? Fony tsy mbola nisy aloha ny olana, de fanaony Daniela ny manao vavaka amin'Andriamanitra intelo isan'andro. Tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alala vavaka nataony mihitsy Daniela. Tsy mbola nisy ny olana, de zay fanaony Daniela ny manao vavaka intelo isan'andro amin'Andriamanitra zay tompony. Tokony hanana fiainana ty manao vavaka tak'izany isika mpino kristianina, sika fiangonana kristianina, ianareo zay mandray am'izao ora izao. Na de tsy misy olana azy de mila manompo an'Andriamanitra fivavahana isika. Etrika anankiray entina manompo an'Andriamanitra mantsy ny vavaka atao isan'andro. Zay le nambarako tery aloha, ry mpiany malala. Mahafaly an'Andriamanitra mahita olona manompo azy ka manao vavaka aminy isan'andro. Tena tian'Andriamanitra izany. Toy izy indray ny tantarany Daniela. Tonga teo amin'ny Daniela aza ny olana, dia ny tsy maintsy animpazana azy sy andefasana azy ao anaty lavaka misy liona. Noho izy tsy nanaiky nakatony didy mpanjaka. De inona ho ianao no nataony Daniela? Mbola nitoiza foana ny manao vavaka intelo isan'andro, ary tam'izany no nitondrany ny olana nazo azy teo anatren'Andriamanitra. Sady nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fivavahana izy no nitondra an'le olana nianjady teo aminy tamin'Andriamanitra. Nanao zany vavaka zany Daniela satria nino izy fa mihainy ny vavaka ataony ny tompo'Andriamanitra, sady mbola nino ihany koa izy fa afaka mamaly vavaka azy araka fangatahany ny tompo'Andriamanitra. Ry mpiany malalo, manetana anao any ino fa misy Andriamanitra, ary azo ekena sy anterana amin'ny lavin-javatra rehetra izy, ary mbola manetana anao hatrany ao ny anao vavaka tahaka ny nataony Daniela malona ny olana misy eo aminao. Ny akamaroan'ny olona mantsy raha tojolana mafy be tahaka zany izy, de kivy sy mamofo avy hatrany, ary tsy vitany mihitsy ny manao vavaka amin'Andriamanitra, fa leo mitady fomba hafa entina mana ny olana mazo azy toy zay andeha anatona an'Andriamanitra. Tak'izany no ataony olona maro. Ny tsy fisiny finoana ao anatiny no mahatonga ny olona tahak'izany. Eny, na de efa isan'ireo kristianina aza izy, isa fiangonana kristianina, de mbola manana fiara tak'izany hatrany hatrany. Maro amin'ny olona aloha tsy mino fa mihaino sy mamaly ny vavaka ataony ny tompo'Andriamanitra. Tena tsy mino tokoa izy, satria toa metehitra amin'ny azo boboka olo raha miankina amin'Andriamanitra. Misy olon'Andriamanitra tak'izany mihitsy angery havany. Zava-marina ange zany ambarako zany. Fa i Daniela kosa tsy mba tio zany. Zany no natonga azy mbola nanao vavaka tamin'Andriamanitra foana, ary tsy niato nanao vavaka mihitsy izy na de efa tamin'ny ora farany azy, satria fantany ny momba an'Andriamanitra, ary nino izy fa maly azy araky ny fangatany ny tompo'Andriamanitra. Terena ny tompo'Andriamanitra. Iato kely ray aloha sika fanaraka hira ray. Orina zany de toizana ny fampianarana. Tsy lavaka apa ny hira hoenontsika satria mandeha be ny fotoana. Solo irani sento
eny ary tompoko misaotra ny teknisany hatrany isika no zahirana na rehefa nyteo zay hotoizana vetrany ny fampianarana mikasy any mahazava-dehibe ny vavaka atao iverena ny tantarany Daniela tonga aza ny fotoana no samborina Daniela satria tsy nanaja an'ilay didina voaka mpanjaka izy no zany tsy maintsy atsipy ao anaty lavaka misy leoana tokoa Daniela fa saingy zao no vaovao mahafaly sady mampahery tompoko nasehon'Andriamanitra ny Daniela fa efa henin'Andriamanitra hatramin'ny ela ny vavaka nataony ho fanompona an'Andriamanitra ary rehefa voarainy ny fangatahany no lay olana nisy tao amin'ny firenena misy azy zany no antony natonga ny tomp'Andriamanitra naniraka anjely tao anaty lavaka misy an'ireo liona ho famonjena ny Daniela zavatra tsy aposiny natahaka zany no ataon'Andriamanitra amin'ireo zay mino ny fisiny sy matoky azy averiko indray zavatra tsy apoza tahaka zany no ataon'Andriamanitra ho famonjena an'ireo olona zay mino sy matoky azy inona zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izany ny ran'Andriamanitra mialoha reo anjely Daniela amin'io mbola eny ampandianana entiny ny olona be dehibe ho any amin'ny lavaka misy liona fa Andriamanitra naniraka mialoha reo anjely ka nanalokobona vavan'ny liona atao anaty lavaka raha vao nahita Andriamanitra fa netin'ireo fahavalo ho any amin'ilay lavaka misy liona Daniela marina be mihitsy le teny netiny Jeremia hoe antsoy aho de ho valiko ianao ka ampisehoko saritra lehibe sy saripatary zay tsy fantatrao misy safitra lehibe saripatary tsy takatry sainy ho asehon'Andriamanitra rehefa tena miantso azy ny olona zay le teny manao hoe mpahamalo soa zay rehetra mazoto mitady azy izy ry mpiany malalo tianao ny tomp'Andriamanitra ary tia monjy anao tahaka namonjena ny Daniela izy malona ny olana sy ny aretina zay mianjady aminao am'izao taona am'izao taotsarotra hatreny malagasy zao tianeo ny mandriamanitra azy eo aminao Andriamanitra ry mpiany malala mbola manetana sy mampirisika anareo hatrany ao ny anana finoana fa ny olona manana finoana an'Andriamanitra ihany no azo antoka fa vonjeny raha manana finoana matsy anao de anao vavaka tokoa ho fanompona an'Andriamanitra ary anao vavaka ihany koa ho fitondrana ny olana misy eo aminao miainy ny vavaka ataon'ny olona ny tomp'Andriamanitra sady mamaly an'izany vavaka atao zany amin'ny fomba magaga izy no zany eto amin'Andriamanitra trany ny olana mahazo anao na olana kely io na olana lehibe io ka hoy aho hoe olana manao ahoana no mahazo anao am'izao taona diavinao izao tataky ny ahoana ny adi-panahy atreanao ankehitriny marary fianao ary tsy mbola sitrana ihany na de fa ny vavaka ho anao aza mpanompon'Andriamanitra sotra ny afatra omeko anao am'izao ora izao raiso ty teny no lazainy baiboly ity hoy izy Andriamanitra no aro sy hery antsika tompoko mpamonjy moraso indrindra amin'ny fahoriana izy salamy fahenina amby efapolo andiny voalohany no milaza an'izany no zany manao vavaka amin'Andriamanitra ianao manomboka androany hoy aho fa mialony nanaovanao an'ilay vavaka aloha dia hoy aho aminao hoe mino nefa vianao fa misy tokoa ilay Andriamanitra tompo zao rehetra zao
mino viana fa mavovonjy anao tokoa Andriamanitra raha mino anao de hoy hoe amonjy anao aneny tompandriamanitra ary hitondranao amin'ny fiainana mandresy tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny Danielany no amonjen'Andriamanitra anao androany farany everiko fanampy anao mba hitombony finoanao ity fanentanana manaraka ity manao fotoam-pivavahana izay fiangona refy isaky ny alahady efatra amin'ny elo no nanaovana ian'izany mitra indimy izay ny alahady amin'ny enin'ora amin'ny valora amin'ny folora roa folora ary amin'ny roa ka zay mety aminao no vonjenao am'ireo fotoana ireo no zany manasa anareo mihitsy ny tenako tongava ary vonjeno fanahinao sy ny mombanao rehetra ny toerana anasana ianareo de ao fiangona refy androdrakely tsy lavitry ny ankadimbahoaka no misy anay tompoko tsy lavitry ny ankadimbahoaka no misy anay tompoko zay zany ny afatra netiko anareo androany amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianareo zay marary na inona retina mino fa iserin'Andriamanitra ietefa any amin'ny vatatenanao any amin'ny taovanao any ka ho sitrana ianao ivavako anareo zay ao anatin'ny ady magotrakotraka ao no Jesosy de ampandresanao Andriamanitra satria miainy ny vavaka ataontsika Andriamanitra ndeo ivavako anareo ariary ry tompandriamanitra io sotra amin'ny anaran'i Jesosy favaka nanentana ny olonao mba hanatonanao ny olona ary indrindrindrindra mba hanompanao amin'ny alalan'ny fivavahana mba ho tsapan'ny olona rehetra neny mahazava-dehibe ny fanaovana vavaka aminao Andriamanitra ka hanompanao amin'ny alalan'ny vavaka isanandro izy ary androany mino fa namangaza fanenao masina reo zay manana olana engene ka ho tsapany fa mila mitondra ny olana mahazo azy amin'Andriamanitra izy fa efa nampananteny anao Andriamanitra fa iainy ny vavaka ataon'ny olona ary amaly vavaka an'le olona ka ivany ny olana eo amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vonjena ny fanahin'ny olona tsiraray avy vonjena reo olona zay manana olana ary na iza marary na inona ny heriny aretina sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy nola marary sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy nola marary didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny aretina maso ny tenan'ny olona iala ny vatatenan'ny olona na aretina amin'ny tena amin'ny vatatena io na aretina any mitova any anatiny any esoriko amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy miteny anao ry aretina miala faingana ary zay hitady anao tokoa Andriamanitra ataovy mahita anao ka ho tsapana fa miaino azy anao ka mita ny fiainany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka de rena mandrakizay ianao ry tombontsoto sotra ray malala halleloia amen zay la tompoko ny afatra netiko anareo tamin'ity androany ity mametraka ny mandram-piona amin'ny manaraka andray tompoko veloma tompoko